Fifaliana trano no hitsidiana ny tokantranonao izay manaraka izao fandarana izao. Fandarana tonom-bavaka izay iarahantsika ankehitriny. Ny vavaka dia manova zavatra. Ary rehefa mitady an'Andriamanitra amin'ny fontsika isika ka manolo tena ho azy dia mihaino ny vavaka izay sandratsika Andriamanitra. Ary miteny ihany koa ny tenin'ny Tompo hoe mifampifafamba ho sitrana. Tena zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika ny mifampivavaka. Tondram-bavaka manokana ny ranabavy-Brezida isika amin'ny teny io ity sy ny rahalahintsika mika izay tsy salama. Iaraka hivavaka isika tompoko. Andriamanitra tomponay eo. Andriamanitra nahary anay tamin'ny alalan'ny tsy misy ianao. Ary Andriamanitra nahatonga anay ho tonga zava-misy eto ambon'ity tany ity. Andriamanitra mamindrafo mamelany elokay tsiraray avy. Ankehitriny dia mitondram-bavaka manokana ho an'ny anabavy-Brezida ny tenako. Hiatrika fanadinana tsy ho ela izy Jesosy malala. Ianao anie hanome ny fahendrena ao anatiny ary ianao ampatsiahy ny zavatra izay nianarany ka olohany fa tsy ho rambana izany mpanompo vavinao izany. Ka ho tanteraka aminy ny teny fikasanao ka raha sitrakao dia ataovy afaka ao anatin'izany fanadinana izany izy raha mahasoa azy izany. Ankehitriny ihany koa aho dia mitondram-bavaka manokana ho an'ny rahalamika ao amin'ny miara-midera izay tsy salama amin'izao fotoana izao. Jesosy malalo hitsidika azy amin'ny fomba manokana ny ianao ka mpitombo ny finoana sy ny fanantenana ao anatiny ka hikasika azy ary hanasitrana azy. Ny mpikarakara azy ihany koa dia omeo azy Tompo malalo ny fananao ka hampahery azy ireo ianao ary hanome izay ilainy ihany koa ahafahany mitsabo izany mpanomponao izany. Ho anay tsiraray avy ihany koa izay manaraka izao fandarina izao mety manana ny etaetany tsiraray avy. Jesosy malalo tanterao ny sitraponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanonana sy angatana ny vavaka. Amen.